kwan apendrombohitra voao avy aizamony famonjena famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao eto aminao felofako tsisy aiay fatokiko misandrinao tamafy ao Jesus terizwi toetranao kafi ifikitraminao tamafy ao Jesus terizwi toetranao kafi ifikitraminao Koka toko fahatelo diny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no raisitsika. Abakoka toko fahatelo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Rehefa samy nahita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha vakina ny soramanitra izay rakitra ny fehinkevitra ao anatin'izany teny izany amin'ny Abakoka toko fahatelo dia izao: vavaka nataon'ny mpaminany famindrabo, vavaka nangatahan'ny mpaminany famindrabo. Azafady andininy faharoambin'ny folo. Amin'ny andro fahatezeranao no antsahanao ny tany, amin'ny fahaviniranao ny anososianao ny firenena. Mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voaositrao. Toritorinao ny tapenaky ny trano ratsy fanahy ka ariarinao hatreo tenatena ny famorenana. Ny lefiny ihany no hanavoroanao ny lohan'ireo miaramila betsaka izay avy toy ny tadio hanely ahy, sady mifaly an-dany mangingina miory izy. Mitety ny ranomasina misoavalinao ianao dia eny amin'ny ranobe miavovona. Noho ny nandre aho dia nandevilevo ny kiboko, ny molotro ny pararehetra noho ny feo, azo ny fahalovana ny taolako rehetra ary nangofotra aho. Fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho dia izay akaran'ny mpanao andiany hamely ny olonao. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voniny voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny valy ary tsy misy ilo eo am-pahatra, nefa izao dia mbola efahala amin'ny Jehova ihany. Sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehova tompo ny tanjako ary manao ny tongotro toy ny any diera vavy izy ka mampandeha ahy ho any amin'ny avonako. Hotahiana n'izany teny izany ahasofo sy ahatsara ny fiainam-panantsika. Jehova raha io Andriamanitra Abrahama, ianao Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Atotry ianao Jehova ny dera sy ny aja sy ny voninahitra amin'izany. Halleluja. Misaotra Tompo nanomezanao anay fotoana tamin'ity sabata ity indray mbola nafanay. Tafavory maro hoe toitera sy ankalaza sy hanome voninahitra anao. Misaotra mbola nanomezanao anay ny fitahiana sy ny fanambinana nandritry ny herinandro, ahafahanay mitondra, mifanatitra mba ho andro ankasitrahana amin'ny seza fiandrananao, satria ianao milaza manao hoe aoka tsy hisy iseho foana anatreha koa tsy mitondra fanatitra ny olona,
voaka ny olona samitora arak'izay zakany avy araky ny fanambinana sy ny fitahina zay nomen'Andriamanitra azy. Dia mitenena ary Jehovah ao amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina zay no vakina teo, fa ianao miteny amin'ny alalan'izany vakiten'ny soratra masina izany indray. Dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy matin'ny levona nitsangana araka ny soratra masina manomona izy anaovana izany vavaka izany ho azy ny ndelatra amin'ny taloha tena mandaka izany. Halleluia, amen. Fotoanan'ny fiangonana farihy vetivety dia tonga ny fotoana tsy araky ny eritreretana azy. Ao anatin'ny fanambarena zany fa fotoana zany isika dia tonga izahay miaraba antsika fiangonana farihy tamikely indrindra ka tamin'ny lehibe indrindra miakatra an'izay fotoana zao. N'Andriamanitra ny dera sy ny voninahitra mamaky zao. Raha tsika vedety mpitsara toko fa fito, toko fa enina azavady, tsara toko fa enina, tsara toko fa enina, vakitsika nanomboka ny dininy 12 ka hatramin'ny fa 19. Tsara toko fa enina, page 230 eo Baibolitsika, tsisy référence. Tsara toko fa enina, ny dininy 12 ka hatramin'ny fa 19. Fa io Gideon azavady. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah no momba anao ry lehilahy mahery. Fa io Gideon taminy, tompoko raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny zavatra rehetra izao izahay? Ary iza ny fahagagana rehetra nataony zay nolazainy razanay taminay hoe tsy mitondra anay niakatra avy tany Egypta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo tanany Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao fa ho izy tamindrisy tompoko, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny mpianakaviko no malelo indrindra eo amin'ny Manase, ary zaho no kely indrindra amin'ny ankonany raiky. Dia hoy Jehovah taminy, omba anao tokoa aho ka amely Midianina toy ny fameliny olona iray monja ianao. Raha fitinina kely fotsiny io reny Jehovah ny fitaraina zanak'Israely tamin'ireo olana sy problème tranga efa ty ampitany Jordana, efa tafita. Naniraka Jehovah, ndana fomba anao ary lehilahy mahery. Gideon raha izany moa Jehovah, nahoana zay ny zoiny zavatra ozy zao na ny droit hidirana mpianatra ary tsy mahita na ny hoanina ary tsisy ny trosa ty ny olona dia efa hitoro hoe tena tsy manaiky mihitsy. Ny asa very indray, ny asa efa tafita ny Jordana indray very asa indray, efa tafita ny Jordana andreo indray saraka indray mivady, tafita ny Jordana zao marary miditra hôpitaly, tafita ny Jordana zao maty indray mivady, maty ny zanaka, maty ny ray aman-dreny. Ahoana ihany ary izy ty? Ina no atao? Ka raha momba anay Jehovah, ahoana zay ny zoiny zavatra ohatran'izao? Dia jereva amin'izay le vaky tenintsika eo amin'ny Abakoka io. Ako amin'ny Abakoka io tsika amin'ilay vaky tenintsika eo. Zany tokoa ve zany ny ainantsika amin'izao fotoana zao? Fa tsy izany. Dia mitoko fahatelo tsika hoe vavaka nangatany mpaminany famondram-po. Milaza ny mpaminany rehefa nivavaka. Abakoka toko fahatelo, 7:12 ka hatramin'ny 7:12 no raisitsika. 7:12 ka hatramin'ny 7:12. Fa na dia tsy mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voany voaloboka, na dia diso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry any amin'ny valy ary tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany. Amen. Tsy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Amen. Jehovah tompo no tanjako. Amen. Ary manao ny tongotro toy ny any diera vavy izy ka mampandeha amin'ny avonako. Amen. Zany ny vavaka nataon'ny mpaminany, izay nomena ny voakan'Andriamanitra.
na dia tsy mamontsona aza ny aviavy ary tsy misy voanombonombo, na dia mandiso fanantenana aza ny olivo ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra. Izany rehetrarehetra zany zany nitranga tamin'ny voakan'Andriamanitra koa tamin'izany. Tsy mamontsina ny aviavy, tsy misy vono voalomo, mandisy fanantenana ny olivo. Zany hoe misy fahatsoam-panantenana atao mitranga indray hoe ahoana ihany ary, inona tsy natao, tsy efa natao daholo ve zay zavatra takiny. Na dia vonoina aza ny ondry amin'ny vala, tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izaho dia mbola nino izy ifaly amin'ny Jehova ihany, tsy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehova tompoko no tanjako. Raha mino an'izany ianao ka mba hianatra dia tia hafa mafy Haleluya, amen. Zany natao hoe olon'Andriamanitra, tsy hoe vao mandalo fisedranana zava-sarotra kely dia ndeha hiala fa tsy aotrony angamba Andriamanitra, ndeha hitady lalakafa fa tsy izy trony angamba ty. Votratra ny problème amin'ny fiainana sy ny crise sy ny rehetrarehetra. Jerevo tsara fa aza mieritreritsika zay vetreretan'ny olona hoe tsy momba nao tsony Andriamanitra ary tsy miaraka aminao Andriamanitra matonao tratra ny loza io. Tenao malala an'izay natao amin'ny tenanao, malala zay fiainanao. Fa na dia misy aza izany ataoko hoe tovitovy amin'izany ny Job. Zay nanaovana Satana azy. Izy Jehova tamin'ny Satana, afiazanao ry Satana, vezivezy teny amin'ny tany teny aho izy dia mba jerijery ny zava-misy ny fiaina zanak'olombelona. Hitanao ve izy Joba mpanompoko? Hitako tsara mihitsy izy. Io nge izy nanompony io anao e. Tahinao izy jere taranakao rao izy, taranak' Joba firy, tsy mba misy mafiady, tsy mba misy mijaly, miadana sy mifaly manao ny fiainana rehetrarehetra, meno arena sy ny sisa, sy normal izy raha manompo anao. Fa kitio nge fananany io, aza atao mamontsina ny aviavy, aza atao mamokatra ny voaloboka, ataovy mandisy fanantenana ny olivo, vonoiny ny ondry amanosiny amin'ny valany ao, aza asina ombotsony ao pahatrany io. Raha zaiko anao ry Jehova miala aminao io, da zay mifatsy eo tsony ianao tsy miaraka aminao. Izy Jehova hoe andana ary izy ataovy zay tena atao fa niainiainy aza kitia. Sy nahazo fevery Satana, vetivety atao dia efa priaka. Ny ankonina ny zanany rehetrarehetra tonga dia efa maty. Misy namono maty ny anjarany trano, famono, misy favalina nafika, jolana nafika, kitifiry tao daholo, vita. Izy ndray Jehova ahoana ry Satana, ina vavoany? Izy reny eo izy tsy dia misy dikany aminy reny arena sy zanany reny. Raha toe maty ny zanany teraka fotsiny izy mivady, raha fa avy eo mbola afaka mamokatra indray izy. Tsy mampaninina azy ny arena zany hoe mialatsy boka, mialatsy boka ery-taona tsy dia misy problème aminy zany fa kitio nge ny fahasalamany io izy, kitio ny fahasalamany io, miala aminao amizay io. Izy zao hoe ndanary ataovy indray fa niainiany ny aza kitianao, fa tsy miala tamin'Andriamanitra. Io le teniny aminany Abakokato hoe nefa izaho izy dia mbola ifaly amin'iza ihany i Jehova, i ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena, fa Jehova tompo ny tanjako, manao tongotro toy ny any diera vavy izy, tsy miala tamin'Andriamanitra mihitsy. Kana dia tsy mamontsina rio izy dia za mbola ifaly amin'iza foana, ifaly amin'Andriamanitra foana. Na inona problème ao, na inona zavatra mitranga ao, zany ray dia tsy miala amin'Andriamanitra. Amen. Zany any tamin'izany problème ty problème ry problème tena hoe anao tsy maintsy andeha mpianatra any amin'ny radio. Problème ty problème manjaraka, problème mivady, problème ny fianakaviana, problème amin'ny fiangonana, problème ty sisisy ny amin'ny fiainana sisisy. Nefa anao tsy maintsy ampianatra amin'ny télé.
ianao tsy maintsy andeha any Tiviana, tsy maintsy andeha any Bekily, tsy maintsy andeha any Mananara, tsy maintsy andeha any Maroantsetra, tsy maintsy andeha any Vaingaintrano. Ina zavatra nataoko? Sy problème koa any dia problème koa any. Fa ny fifandraisako amin'Andriamanitra na tsy mamotsona ary ny avy na tsy na mandisy fanantenana aza ny olivo na tsisy ombontsony ary eo apahatra, za mbola ifaly amin'izy foana. Da sivitra afamanitra Halleluja! Mafy ny teraka, mafy ny teraka. Ianao misakafo malaky mba mitiavako fa tsy lena mihinan-kaninao tao mafy ny olona manodidina. Halleluja! Dia andao ary tsika akany amin'ny Jesosy amin'izay sy ny tantarany. Satria raha fanaovana amin'Andriamanitra zany, na inona mitranga na inona mitranga zany, tsy mamotsy ny aviavy, tsy misy voany voaloboka madiso fanantenana ny oliva, tsy mahavokatra hoanina ny sa, vonoina ny ondry amanosy any vala, tsy misy omby any apahatra. Tsika mbola ifaly amin'ny Jehova, iravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenantsika. Jehova tompo no tanjakitsika, satria izy manao ny tombontsika toy ny diera vavy. Dao ary tsika ho any amin'ny Jesosy sy ny tantarany amin'izay. Tsy ny mpianatra Jona mpanao batisa. Tovitovy amin'izany ihany zavatra nisy. Izy Gideona hoe raha zany ve nahoana fa nijoiny zavatra ohatr'izao Jehova? Aza kivy, aza manary toko izy Jehova. Da lasary Jesosy sy ny mpianany indray naka tsika lesona mitovitovy amin'izay. Lioka toko fahafito tsika. Manomboka ny teny 7. Nalefa niraky Jona. Niraky Jona narefa tany amin'ny Jesosy nanontany nanao hoe ianao ve la ho avy sa mbola hafa no ndrasatsika. Dia tonga tany amin'ny Jesosy tokoa mpianatra Jona reo nanontany amin'izany. Ianao ve la ho avy sa mbola hafa no nandrasany. Dia namaly Jesosy 9:20. Jona Lioka toko fahafito 9:20. Amin'izany olo izany Jesosy dia nasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanaratsy, sady napetraka ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao hoe mandeha any ianareo mba rao amin'ny Jona izao hitanareo sy renareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, malelo dia toriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy tafitohina no ny ambo. Rehefa lasa niraky Jona dia nilaza any Jona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe izaho inona no nalehanareo tany efitra, ho taronozonozony rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo, olona mitafy lamba soa va? Indro mitafy lamba soa mihinana zava-bidy ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaho inona no nalehanareo tany, mpaminany va? Eny! Mpaminany zany naleha reto olona be da be reto tany amin'ny sasy tany anefitra tany, izaho mpaminany. Izaho aminareo sady mihoatra lavitra no mpaminany izy. Fa izy ilay voasoratra hoe indro izao maniraka ny hirako elohanao, izay amboatra ny lalanao elohanao. Olo sarin'izany. Andriamanitra zany dia tsy maintsy mandefa hiraka foana, mandefa hiraka mialoha izy. Raha eto amin'ny tantara dia izao, alohan'ny tongavan'i Jesosy, rehefa nalefa ny Jona aloha. Jona mpanao batisa no nieloha lalana azy. Ao ny lazany ny Jona. Zao ny lazany ny Jona io raisitsika aty amin'ny Matio tsika toko 7. Matio toko 7 ny 2 sy ny 4. Matio toko 7 ny 2 sy ny 4. Ny nataon'ny Jona mpanao batisa. Ary tamin'ny andro zany dia niseho Jona mpanao batisa nitoro tany amin'ny efitra-jodiana nanao hoe mibebay nareo fa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazain'ny Isaia mpaminany hoe ndray misy feo miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Jona zany nefa ny éclaireur nalefa mialoha, antana ozy izy miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia fa lasa Jona nandeha mialoha, nisava lalana narefa mialoha. Nanao éclaireur zany, tondra moto mialoha hoe hoavy lay président, hoavy lay mpanjaka, zao ny lalana amboary daholo mba hisavasavao daholo mba halala.
de tonga am'izay ary Kristy lay président tonga lay mpanjaka atao amin'ny toko fahafito amin'ny liko averina reny liko atsika toko fahafito tonga am'izay lay mpanjaka mbola nisy fisalasalana kely ny John mpanao batisa ndanao izy makanesa amin'ny olona io ianareo ianontany izy enao ve le izy sa mbola hafa no andrasany enao ve le izy sa hafa no andrasany de rehefa tonga iraka reo toy izy Jesosy hoe nandalazao am'izay naniraka anareo sy tanina ny marary avoaka ny fanaratsy ny demonia mahiratra ny jamba mandeha ny malemy maty azy mitsangana zany ny asa magaga ataon'Andriamanitra fa raha tsy nisy mpisavalalana natao tsy mbola afaka nanao an'izany asa izany itsika enao ve le izy sa mbola hafa no andrasantsika hoy John izy tsy enao ve le izy fa hafa no mbola andrasanay na andrasanareo sa mbola misy zavatra tsy izy ao fa hoe enao ve le izy sa hafa no andrasantsika izy Jesosy ndana teneno zany efa tonga le izy lay nanaovanao lalana namboarinao efa tonga zaty amin'le izy inona zavatra mitranga ny fahefahana Jesosy Kristy malemy jamba mareny mono demoniaka ny maty mahazo famonjena daholo de mipetraka ny fanontaniana amin'ny fanetretena afatra farany tsy maintsy toriana eran'izao tontolo zao filazantsara farany tsy maintsy toriana eran'izao tontolo zao izao no lazany azy atao amin'ny apokalipsy toko 4:20 apokalipsy toko 4:20 andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambaran'izay maty amin'ny tompo ary ny andro fitsinjana ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrak'izay nanana inona hoe filazantsara mandrak'izay hotoriana am'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny fehamahery hoe matahoranaN'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miakofa ny lozy anao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano anjely anankiray ozy izy nanidina teo ampovoan'ny lanitra eny ampovoan'ny lanitra eny ambony eny zany eny izy mitondra n'ilay filazantsara mandrak'izay hotoriana am'izay monina ambonin'ny tany tsy hotoriana any amin'ny monina any amin'ny volana na any amin'ny planeta Saturne tsy hotoriana any amin'ny masoandro fa any amin'ny inona ozy izy monina ambonin'ny tany tsy hotoriana any amin'ny anjely rehetra koa fa ny olona teo ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra inona le filazantsara mandrak'izay matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy de mikofa ny lomon'ny tany sy ny lanitra inona moa zany ity apokalipsy ity anery olona zany filazantsara mandrak'izay farany tsy maintsy hotoriana izany ary raha toriana any amin'ny lanitra izy de tadioa rehefa mandeha ny radio rehefa mandeha ny télévision avy izy any miditra ny tokantrano zany avy any ambany tany ve sa avy any amin'ny lanitra avy any amin'ny lanitra ny ontony mandeha na ny radio na ny télévision na ny sary any amin'ny lanitra eny izy mandeha miditra ny tokantrano tsirairay avy zany filazantsara mandrak'izay zany izany afatra izany izany afatra izany de manomana ny olona amin'ilay fiavian'ny Kristy amin'ny andro farany zany hoe aloha ny iverenan'ny Kristy ty an-tany kio zany de efa maniraka mpialoha lalana sady koa izy taloha natongavany naniraka izy mpialoha lalana ny John mpanao batisa fa zao andro farany zany te andro apokaliptika vanin'andro apokaliptika afatra apokaliptika na ny loza zay mitranga rehetrarehetra na ny fitahina na ny fitoriana rehetrarehetra apokaliptika daholo reny fa ity ny filazantsara mandrak'izay zany hoe filazantsara farany tsy maintsy horeny ny olona rehetra ambon'ny tany de aloha ny iverenan'ny Kristy zany de nandefa iraka ndray izy de amin'ny mpanetretena ny lazana an'izany tsy mbola nisy
eran'ny tany nitory namoaka ty afatry ny boky ny apokalypsy ity amin'io endrika moatsika azy io. Tsy nisy nasananao an'izany na tamin'ny radio na tamin'ny télé na amin'ny internet amin'izao fotoana zao. Namoaka amin'io endrika moatsika azy io contenu ndray manontolo ao tsy nisy na iray fa ny olona mahasaha mamoaka amin'ny alalan'ny boky no amofany azy ahafahany miafina raha ohatra ka misy zavatra ho avy aminy fa matahotry ny ainy ny olona dia rehefa tsisy nanao ny olona hatramin'izay nefa io ny afatra maika tsy maintsy ampitoriana autoriana filazantsara mandrakizay dia ampanetry tena ho any dia mifidy n'ity fiangonana ity Andriamanitra. Mbola io tsika mijoro satria iraka elo lalana ny fiavian'i Kristy. Ary raha tsy Jesosy maty asasaky ny herinandro no momba anao, raha tsy ny anjely no miara-dia aminao ka mahamoaka an'io araky ny amoatsika azy io, tsy velona ianao. Io anie vao nanomboka namoaka an'io tsika tamin'ny voalohany efa betabe no nandraona sy nampitahotra hoe aza voaka amin'io endrika an'io fa maty amin'io io nge tsy eksitena ohatran'izany tsy sisa io afatra milamindamina io fa tsy tsy mba mitondra afatra milamina fa afatra inona reto afatra maiky fa tsy ny fitifiranena hafa Andriamanitra hitondra n'io afatra io dia tsika ny firanena ny fidiny dia meo voninahitra. Io ka toko fahafito andiny 720 lazaiko aminareo izy izy amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe no Jaune nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe no izy zareo indrindra ino nareo tsara amin'izany tsika rehetrarehetra nateraky inona daholo zany natera-behivavy na zany pastera Maiola zany tsy lehibe no izy tsy lehibe no Jaune dia izy ianao zany dia izy tsika dia ao anao izy le olona miavinavina ny tiano resahana eto zany olona manana le avinavim-pana 920 ary ny vahoaka rehetra sy mpamory rehetra raha nandre dia nanamarina an'Andriamanitra satria na tao batisa tamin'ny batisan'ny Jaune izy. Ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra rehetra zany ny vahoaka mafiady ny mpamory rehetra ny mpanota zany ny olona rehetrarehetra rehetra reo mpamory rehetra mpangorokarena mpanota reo dia fantatry ny olona daholo reny olona mpanakarena mpanota sisisa reny dia tsy ahitan'inona fanjakany lany nefa reo olona lazaina fa mpanota sy mpijangajanga sy mpangalatra reo olona vahoaka madinika mafiady rehetrarehetra reny lasana anatin'ny Jaune atao ino atao batisa reo ny nanatona hiampitany ranomasina mena reo ny nanatona hiampitany olony Jordany reo ny nanatona hiampitany olony Jordany le olona mafimafiady kely olona tsy dia misimisy valeriny amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny fiangonana fa inona ny zavatra nanohizany azy andindraiky amin'ny telopolo andin'ny telopolo matsy azafady fa ny fariseo izy moa ny fariseo pitarika iny zany pitarika fivavahana mpitondra fivavahana sy ny mpahay lalàna mpanora-dalàna zany mbola anatin'ny mpitondra fivavahana daholo zany kosa nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanatona ny Jaune izy atao ino atao batisa zany le miseho azy tena enjana atao fiangonana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny tena mahay ny soratra masina mahay ny baiboly irenireny tsy nanatona natao ino natao batisa reo izy izy tsy nandeha nefa ny amina tera-behivavy io fariseo sy mpanora-dalàna io tsy lehibe no izy reo tsy lehibe no Jaune reo ireo ndreny tsy afaka nanery tena hoe andeha anatona ny Jaune atao batisa satria nao mahay baiboly ko fa ny mpamory rehetra ny vahoaka madinika rehetra lasa sa tsy lasa lasa daholo anatona ny Jaune dia izy izy Jesosy ina nataon'i Jesosy andindraiky amin'ny telopolo tahaka aninona nanoaraka ny olona amin'ity taranaka ity tahaka aninona moa izy tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy
zay mifampiantso hoe efa nitsokasodina taminareo zay nefa tsy nandianareo, efa nanao fifisoana zay nefa tsy nitomany ianareo. Zany hoy Jesosy nanoarana an'ireto olona ireto, alefa amin'ny radio, alefa amin'ny televiziona, kotoriana amin'ny fiangonana, avitaina daholo ny afatra, andaniana vola makarena tisy zany kely mitsoka sodina eny rehetrarehetra izy maneno fosiny sasaka vainy radio, fosiny sasany pino tele, fosiny sasany tsy izy tsony io fa miala teo e. Efa nanao fifisaonana izay nefa tsy nitomany ianareo. Efa narefa daholo ny fampitandremana eo reo olona izao ne niantre, izao nge nitrangy, ahita rarany ty ane ianareo e, mialamy ty zao. Inona nataony zareo? Zay tsy ampitahorona an'izany, zay tsy ampirorona an'izany. Andriamanitra fantatra efa momba anay, fa ianareo mahita rarany. Ianareo nataony Jaona Batisa io, mamay ianareo. Zay Jaona zay vomaly eny, zay efa firy taona ny tety. Zay nazy mbola tantely sinina no hanina izy. Tantely si balala mafiady ane zany, la mafiady zany. Izy any anaraka an'io, mahita raha eo anareo. Efa nitsoka sodiny zay tsy nandia anareo, nanao fifisaonana zay tsy nitomany anareo. Fa nanino moa reo olona reo manana zany toetra zany? Zao ny karakteran'ireo olona ireo, andininy fahatelo amby telopolo. Fa tonga Jaona mpanao Batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy nareo hoe manana demony izy. Tonga zanak'olona mihinana tsy misotro kosa, hoy ianareo ino olona fatrapiti hanina tsy misotro divay, saka izy mpamoretra sy mipanoto. Mahita fomba anakianana foana zany. Dia mitovy amin'io mihitsy le kritika iainantsika amin'izao fotoana zao, tahaka an'le nahazo Jaona sy Jesosy tamin'ny andro, mitovy mihitsy. Jaona sady tsy mihinan-kanina tsy misotro divay zany, atao hoe manao végétarien zany. Dia tonga indray Jesosy nihinana sy nisotro, dia honandreo izy izy tendan-kanina, tsy mbo manana henatra mihitsy, tsy mbo mifady hanina mihitsy. Olona fatrapiti hanina tsy misotro divay, sakazany mpamoretra sy ninona mpanoto. Dia apetraka amintsika voakan'Andriamanitra rehetra zany, fa zay ataontsika ty dia azon'ny olona atao inona daholo zany, azon'ny olona kianina daholo zay ataonao rehetrarehetra. Ary io tsy manao ihany tsisy mpanina zany, tsisy mpanakina. Ary tokony tsy hokivy amin'izany tsika efa na tsy mamotsina azy any aviavy, na tsy mandisy fanantenana azy any oliva, ny olona tsy maintsy maninona foana zany, tsy maintsy mikritika anao foana izy am'izay ataonao rehetrarehetra, na mety ataonao na tsy mety ataonao. Mampirerantsika fiangonana zany, zany ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy. Dia Jesosy ataon'olona amiko dia ataon'olona amin'izy koa, aminareo koa. Raha nanentsika azy dia ninona anareo koa, anentsika anareo. Raha amono azy dia ninona anareo koa, amono anareo. Nalabaraka azy dia ninona anareo koa, nalabaraka anareo. Ka rehefa tonga zany rehetrarehetra zany le fiangonana malady, eo tokony hijorontsika tsara hoe na inona latsa na inona problème, na mamontsana na tsy mamontsana ny aviavy, na mamokatra ny voroboka na tsy mamokatra, na mamokatra ny saha na maina ny tany, zahay faly amin'iza foana hoe, zahay faly amin'ny Jehova. Na inona kritika sy falendrena ataonareo any, zahay faly amin'ny Jehova foana. Amen, halleluja. Mampaherantsika fiangonana, azaketraka any amin'izany problème maro isan-karazany. Mba na mitranga ary zany na tsy mitranga, zahay faly amin'iza foana, anatenan'iza foana, hoe voninahitra ilay mpanjaka. Donc izy antsika le Filipianina toko faharoa ary zany. Inona ozy izy le Filipianina toko faharoa io? Fampianarana antsika ankehitriny tena ozy izy. Dia inona ny nambarany azy eo andininy 3:10, Filipianina toko faharoa andininy 3:10 sy 9:10 manao hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony. Andriamanitra zany miasa atao anatintsika ato, na dia tsy mamontsina ny aviavy, na dia tsy mamokatra ny volobo, na mandisy fanantenana ny oly. 9:10 atao ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana.
aza hoe tsy mamona viavy dia kamonany ianao ndraikitra amin'ny fiangonana mandisy fanantenana ny oliva dia tsy inona tso moa ny aton'ny joroky ny lohentsy anaka ohatra ny olona tsy malala menatra fa ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsofononona zay ndraikitra tandrifenao dia ataovy daholo na amin'ny alina alohany atory mivavaha na tsy mamotsy ny aviavy na tsy mandisy fanantenana ny oliva vavaha alohany atory asenda taitra amin'ny alina ka misy famahiny fanambitsika hoe mivavaha dia mivavaha fo maraina dia mivavaha teleteneny manaraka ato andininy 7 andininy 5 7 ataovy ny zavatra rehetra tsy fimonomonona tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo nanao zay mba tsy hanatsiny ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra zany conscience anao zany mitondra an'io raha vao misy fanambitsika aminao tsy tranquille dia ataovy iny na misy anao na tsisy anao ataovy ny zavatra tsy mifimonomononana tsy fisalasalana mba tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra satria ny firenena meloka sy maditra no manana an'izany toetsaina izany izay isihonareo tahaka ny fanazavana amin'izao tontolo izao mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy rereko amin'ny andron'ny Kristy ka tsy niazakazaka foana aho na ny sasatra foana ena dia hidina ho fanatitra nidina ho mifanatitra sy fisoroana ny finonareo aza dia faly aho ka miara mifaly aminareo rehetra aleoko zany no ampifaly anareo koa ary miara mifaly amiko zany hoe rehefa samy manao ny didiny tsiraray avy tsy misy monomonina na nyray azy na ho mitokantrano na ty am-piangonana na nyteram-piasana rehefa mitonga ny vokatra dia miaraka maninona daholo miara mifaly teny zava-maneno manao amin'ny folo mihira amin'ny folo diakony manao ny asany amin'ny ara-dalàna ny olona rehefa mioto ny vokatra dia miara mifaly tsika izao ioto ny vokatra polotona mahazo tany afaka fotoana folo miara-manino zany zay hiaraka hifaly mba hitsanganary a ivava Jehovah Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka isotranao zay Jehovah ray eo ny amin'ny hafana zay nomenao anay tamin'ity sabata ity indray amin'izao andro hainonao zao afatra izao na ato tokantramonay na tembony fiarako ty na aizana izy mandre zao afatra izao izay satria dia marina tokoa Andriamanitra fa matetika izay mandinika ny fiainanay amin'izao fotoana zao dia toa tsy mamontsona tokoa ny aviavy ary toa manomboka tsisy vono ny voaloboka ary dia madisy fanantenana zay ny oliva zay atao rehetrarehetra tsy mandeha milonga tsy mavokatra hanina ny sara na varotra inona atao ny akomo-amborona sy ny ondry amanosy any ambany efa famearitra ny ombo moa dia efa aty aminay amin'ny tany misy dahalo aty dia efa tsisy trony any apahatra ny indray azy nefa dia nanafatra anao Jehovah fa na dia eo azy izany dia hoy ny mpaminany nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany amen sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena amen Jehovah tompo no tanjako amen ko dia misaotranao raha eo fa mbola misy mpisabalalana alefanao melohanay foana tondra ny afatra amboatra ny dianay eo milohanay koa dia tondrainao Jehovah ny tera sy niaja ny voninahitranao matoko zay raha eo fa renao ny fivavaka io ny fiangonanao na inona koa sitranga na inona izy eo manompo anao zay tsy salasalana tsy amin'ny fimonomononana hanompo anao zay tompo hatramin'izao koa mandrakizay anao ary midera sy niaja ny voninahitranao inaran'i Jesosy maty lefina jaraka sokra masina mangatana izany halleluia amen Tino androtsako ny fiadanana
Akezy akeneny anosy mahavelona. Dia tsarona tokoa fa misy tenenana hoe raha malaza vanina meno ve fitondra voasary anjazy ka misy zavatra meno ny avany amin'ny folobe zany atao kely ihany vao teo mitately tapabata ka niera vavano nentina zany dia misy zavatra atolotra zany ho an'ny zao komity ny fanamarena fadiny tolo zao avy amin'ny komity folobe zay tariana ramaniny fafiaramena tsy manadio manadekandefary azy izy tonga keto ny fanomezana tolotra izy mivady reo zany ao zany ray aman-dreny zany ho an'izao fanorena ny fiambonan'izao zany zava zay hoe teka mavetsika voalazany anaty zay miratsika hoe afanafana zany izao lai nandrasanay Jesosy io indety zahay vory maro antanondray voronandray anjara voatendrinay ietsika hoe andiandy raha mety anao de mba miavy maketsy kely de makery kotikodina kely de manao disorkavy miakatrakatra ny afanany fa ny masina no manafany miakatrakatra marina no velonareo eko miakatra ny maripana fiderany misy miaino ao venareo tungetu yanao manatiketo nifanainao mikiasi kiahereko izy zao nitananao ao amfanatreanao ietsika hoe andiandy raha mety anao de mba miavy maketsy kely de makery kotina kely de manao disorkavy miakatrakatra ny afanany fa ny masina no manafany miakatrakatra marina velonareo eko miakatra ny maripana fiderany misy miaino ao venareo Ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe zao nyteny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao ka iaranao ane Jehovah ampamiramirantra ny tavany aminao ane Jehovah ka mila fo aminao ananitra ny tavany aminao ane Jehovah ka mena ny fiadarana Amen. Amen.